Salamo fa efatra amby roapolo ka ny andiny fafito sy ny fahavalo mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Asandrato ny lohanareo ry vavahady ary misandraty ianareo ry varavarana fahagola mba hidira ny mpanjaka ny voninahitra. Izy zao mpanjaka ny voninahitra izao Jehova mahery tsy toa, Jehova mpiady mahery. Izany teny izay milaza ny fisandratan'ilay mpanjaka ny voninahitra zany no entinay ao an-tokantranonao androany. Mba teny hisandrana tokoa izany Jehova zany eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fiainan-tokantranontsika, ary entinay koa hiara-bananao amin'ity takariva ity. Tsy manadino mihitsy ny manona ny fiadanan'ny Tompo ao an-tokantranonao, ary maniry mba hitoerana zany fiadanan'ny Tompo zany mandrakariva ao an-tokantranontsika tsirairay avy aho. Dia fahandray tafaraka amintsika mianakavy amin'ity takariva ity, hiaraka indray iombopo mba hanandratra ilay mpanjaka amin'ny voninahitra. Dia Jehova mahery tsy toa, Jehova mpiady mahery, hanome voninahitra azy, hidera azy, ary indrindra hifaly hiaraka hanandratra amin'ny voninahitra. Fifaliana mihitsy ny miaraka aminareo isaky ny fotoana tahaka izao satria miray fosika miray saina miderin'Andriamanitra. Koa amin'ity androany ity indray ara dia mahafaly anay ny manolotra anareo ny vahiny izay nasaina hiaraka amintsika hanome ny talentany sy ny fahaiza-manondry famezam-pahasoavana men'Andriamanitra azy hiderana an'Andriamanitra. Dia tsy izy zany fa ny gropy tsiaro mbola tanora ary tena mbola ao anatin'ny fahatanjorana mihitsy, kanefa manana fitiavana, manana fanoloran-tena hanome voninahitran'Andriamanitra. Mahafaly loatra zany. Koa ndia hiaraka amin'izy ireo tsika amin'ity androany ity, ary hiaraka amin'izy ireo hanome voninahitran'Andriamanitra amin'ny talentany men'Andriamanitra azy ireo. Makatoerana ary samy manana fifaliana ao anaty hiderin'Andriamanitra miaraka amin'ny gropy tsiaro. Dawary. Tsapako manisy mayalanao izay angamba no mahanao ay ny mahagaga defa voasoratrao ireo tokony ho atao izay misy veno besao mamorona iay ny ao anatiko anefa tsapako maniry ny entsinao no mahanao ay lacioniairaku ilalanao sainiku itendrinao tsy hitarainaku sitraka ampijoroay satria panay zay no manao ay lacioniainaku Tendrinao tsy hitarainaku sitraka ampijoray satria panay zay no mahanao ay Kazi bazinanao Anio tomai Pisco sa fenoli Mampindray Le endrika zay nisary Zay tokony ao aminao Manefy ai o eu antra
tratranao atalanjona tsy takatro mifevitra itondranao tomanzaozao tsy fantatro ny lalanao ay ny ao anatiko ao nefa tsapako manisy mahalanao zay no manao nilatro ny ainako ny lalanao sainiko niteninao sy hitarainako sitraka ampizoro ay satria impanay zay no manao nilatro ny ainako ny lalanao sainiko niteninao sy hitarainako sitraka ampizoro ay satria impanay zay no manao dia faly miarabasika rehetra ao an-tokantrano manaraka an'izao fandarana izao Antsankira-Piderana iarahantsika amin'ny groupe siaro amin'ity androany ity groupe siaro no vahiny eto amin'ny Antsankira dia mahafaly zay mampafantatra anay hoe iza moa zay groupe siaro andiana tanora kambana zany hitoron'ny filazantsara niaona tamin'ny taona 2024 tany ampafakatary kely fotsiny ao amin'ny clavier misy any Zokolovatina misy any Zokitiavina Manitra Inambintsoa Tsiandra ary Zano Tsiaro dia azavay kely fotsiny le hira anankiray nataonay voalohany teo hoe ny manao ay ny manao ay dia miresaka ny hoe misy fotoantsika tena hoe mandalo adisarotra tokoa amin'ny na dia hoe maha-kristianina ara zany dia hoe mandalo adisarotra eo ny fahasahiranana misy zavatra be dia be tsy takatra ny saina ohatra hoe mamoy havana akaikina namana kanefa amin'ireny fotoana ireny mihitsy no mampianatra antsika ny tompo hoe aza isika izay le ny manao ay ary hoe ny lahatra ao no iainako zay angamba le hira anankiray teo dia omeko any manitra angamba ny fanolorana ny hira manaraka ie sika ao am-pon'Andriamanitra izao sy anao fantany hoe izy ianao aza manany amin'izay olona lovanao fa Andriamanitra tsy nampanantena fiainana tsisy olana fa fiainana misy olana kanefa n'izy eo izay ilay mpiandry tsara miaraka aminao mitantana anao mihazona anao amin'ny alalan'ny teniny dia maherezy ianao dia aoka Andriamanitra rery ihany no hitokianao amin'ny fiainanao ny ahy fantarany ray ay sy ny afantarako ny ray ato lotrony aiko anjara sy overizy mandrakizay niandrombaka azy amin'ny tanako tsy mba isy ahay terako ratrizay harasendrany onja mafitsizaka di mahamay uriny fony saina kiviko maheriko sany fanay
miatsiay milanao lay mpiandry tsara tsy mba miovoa rosipitaina re tina sy tsy fisina de tsy ataoko ampanay ianao finokononana mba raha fantatrony ay izany teninao ry fototsonoa tokahoay kiandry teina sy toky aterako ratrizay ara sendrany onja mafitsizaka di mahamay uri mifony saina kiviko maheriko sany fanay izany teninao ry fototsonoa tokahoay kandry teina sy toky aterako ratrizay arasendrany ozama fitsizaka ty mahamay uri mifony saina kiviko maheriko sany fanay uri mifony saina kiviko maheriko sany fanay ia atao anatin'ity raha fahatelo farany amin'ity tapany voalohany atolotra ho anareo ity dia mitondra ny lohateny hoe enika ny raha ho atolotra ho anareo ity ry ity dia mampatsiahantsika fa matoatsika mbola velinaina matoatsika mbola afaka mijoro salama tsara mbola afaka manatanteraka ny asa mandraraza na hampandregetina antsika dia noho ny fahasoavany noho ny fitiavan'Andriamanitra no manenika antsika dia izay ny antony ity raha anankiray manaraka ity enika na amfotoana na tsy amfotoana dia asanao zahay ampiso efa mpanomponao foana amizay ataonay miatsikizy eo alohany no ianao fanay analavitsay mifanesireo te foarofanina tsy ame fifandre finy tokony manina kanatomefy tsy mety lefa mavalalanyna lay fokozefy anakiores iovadisanina henikao henikiny fitiavanao reve fity sy mamandao hatraminizay kiatramizao maninikay ny fahasoavanao tirepia sy mamandao hatraminizay inoko vavo mandrakizay miendrika torony sary miainao antsaina ireo tantarako fony ao taloha pisona ndraindray dony tsy ambony no nantenaina sy no lalay aotravokoa tsy namokatso zay mba nokasary nanito ilay sary miainindrono trotroinao zay no sitry mihenikio taminy antsonao tonga zaridaina niamikio namboarinao ho tsy maintsy raiko no hoe henikao no ny asanao enikiny fitiavanao tsy mamandao hatraminizay katramizao manenikay fahasoavanao irapiay tsy mamandao hatraminizay inoko vao mandrakizay enikiny fitiavanao tsy mamandao hatraminizay katramizao
manenijay fahasoavanao rirapiyay tsy mamandao atramizay inoko vavo mandraky izay. Isaorantsika Andriamanitra satria afaka niaraka tamin'ny groupe kiarotsika nanao izay tapany voalohany izay ho fiderana sy fanandratana amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Mbola iaraka amin'izy ireo ihany tsika amin'ny tapany faharoa fa eto anelanelany mba ahafahan'izy ireo makaina kely dia andeha andray ny ten'Andriamanitra indraisika izay entitsika hanamboarana sy hanolokoloana ny toetra tokony ho biderin'Andriamanitra mandrakariva. Koa amin'ity androany ity dia ny salamo 720 mandao ho jerentsika ny toetra n'Andriamanitra izay mendrika hiderana sy tokony ho derantsika. Efa hainy rehetra zany salamo 720 zany na iza eto amin'ity zao tontolo zao ty de tena mahay zany na ny tsy mino n'Andriamanitra aza de mahay an'izany salamo 720 ary mahay tsy anjery mihitsy na ny ankizy kely. Jehovah ny mpiandry ahy tsy hananjava mahory aho, hainy rehetra zany hatramin'ny fana satria misy an'tinynenina izy ty. Ka andeha amin'ity androany ity de jerentsika ireo toetra n'Andriamanitra izay tsara mba hideratsika azy ahatonga atsika ho mpidera azy. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ara ny andiny voalohany hoe Jehovah ny mpiandry ahy tsy hananjava mahory aho. Sary efa mahazatra ao amin'ny soratra masina mihitsy zany hoe Andriamanitra de mpiandry, ohatrany hoe mpiandry ondry ary ny vahoakany no ondry andrasana. Sary maneho an'izany ary any amin'ny Genesis no ahitantsika an'izany voalohany raha ohatra ka mijetrika Genesis 7:20 rehefa nitsodrano any Josefa zanany Israely na Jakoba de izao mihitsy no tenen'i Jakoba Genesis 7:20 ka ny 9:10 de izao nitsodrano men'ny Israely any Josefa 9:10 amin'ny anaran'i Jesosy. De nitsodrano any Josefa izy ka nanao hoe Andriamanitra zay nandehanan'ny Abrahama sy Isaka razako teo anatrehany, Andriamanitra izay mpiandry ahy hatrizay ny ainako, mpiandry ahy hatrizay ny ainako. Zany hoe tena ohatrany hoe nolokony Jakoba mihitsy zany ohatrany hoe mpiandry azy Andriamanitra ary tam'izany de efa naseho ohatrany hoe mpiandry Andriamanitra. Ka manerana ny solomasina manontolo de ohatrany hoe mpiandry Andriamanitra amin'ny teny sasany ary de mpamana sakafo Andriamanitra, mpiandry ondry mpamana sakafo. Ka toetra n'Andriamanitra zay tena tokony hideratsika azy zany satria mpiandry tsara Andriamanitra, mpiandry ondry tsara Andriamanitra ary hoy izy hoe tsy hananjava mahory aho. Fantatry ny mpanao salamo, fantatry Davida mihitsy fa raha Jehovah miandry azy de anana ny zavatra rehetra, tsisy mahory azy ary zay omen'Andriamanitra azy de azo ny antoka fa tena ampoka eo amin'ny fiainany ary mahavita masana amin'ny fiainany manontolo. Jehovah mpiandry ahy tsy hananjava mahory ahy. Mampandry amin'ny ay maintso izy, mitondra moron-drano fialan-tsasatra izy. Na inona zavatra mitranga de izao tian'Andriamanitra mba hanana fialan-tsasatra kely isika, omen'Andriamanitra fotoana kely isika hakana fialan-tsasatra mialohany ny ady hatrehany ary zany de tena mampiseho mihitsy ny toetra n'Andriamanitra mikarakara, mitondra eo amin'ny ny ay maintso. Mety ay maintso zay tsy hoe efa teo fa vaovao mihitsy aza ka tena zavatra tokony hideratsika Andriamanitra zany toetran'izany. Tena Andriamanitra manomana atsika amin'ny ady zay mety atrehantsika mihitsy de entiny miala sasatra aloha tsika. Diny fahatelo mamelombelona amin'ny fanahy kosa mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarana izy, mitarika amin'ny fahamarinana noho ny anarana. Andriamanitra de mitarika, tsy mamela fotsiny ny ondry mantsy de ohatrany hoe ao aorianan'le mpitarika zany any amin'ny fatratsana de eny aloha zay le mpiandry mitarika eny aloha de manaraka atao aorianan'ny ondry. Ary zao raha malala tsara ny toetany sy ny lalana tany
Palestina zany amin'ny toerana misy izay nanaovan'i Davida ity salamo ity sika dia tena mijery ny loha salalina ny ambany any sy ny tendrombohitra dia azo antoka fa mety ho very raha vao tsy mahalala tsara ny lalana fa rehefa Andriamanitra no mitarika amin'ny lalana mpamana dia tena tonga tsy very mihitsika satria lalana fahamarinana tonantsika ary zany tokony dia rahantsika tsy raha velantsika mihitsy Andriamanitra hitarika ny fiainantsika amin'ny lalana tsara foana ny hitondrany atsika ary tsy atahorana mihitsy ny amin'izany ka tokony dia rahantsika Andriamanitra amin'izany toetran'izany mitarika ho amin'ny fahamarinana mitarika amin'ny lalana tsara dia andiny faefatra enina dia mandeha mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana zao dia tsy atahotra ny loza fa ianao no amiko na inona problème na lohasa aliko ny fahafatesana aza araka ny voalaza eto na olana goavana toy inona aza izao rehefa miankina sy matoky amin'Andriamanitra sika dia tsy atahotra ny loza fa inona ny antony tsy atahorana satria voalohany ianao no amiko izy Davida Andriamanitra no ao aminy tena ampy izany hoe Andriamanitra ao amintsika izany ampy izany hoe ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tena ampy antsika izany ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ny tena zava-dehibe teny ilayntsika satria ny fanatrehan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia manala zavatra maro voalohany tsy hoe manakana antsika tsy hanota fotsiny ny fanatrehan'Andriamanitra tsy afaka hiaraka Andriamanitra sy ny ota fa mitondra fifaliana koa ny fanatrehan'Andriamanitra mitondra fiainana ny fanatrehan'Andriamanitra mitondra faharavona ao am-po ary na ny zava-misy rehetra manodidina antsika dia lasa misy tombam-bidiny avokoa noho ny fanatrehan'Andriamanitra ka tena marina mihitsy tena zava-dehibe ilay Andriamanitra ao amintsika miaraka amintsika fiainana miaraka amintsika ary ny faharoa tokony tsy atahorana mandeha aliko ny fafatesana dia izao ny tsorakazo sy ny tenao ireo no mahafatahotra ny tsorakazo dia tsy inona fa ilay fedin'ireo mpiandry amin'ny biby dimasika sy ireo biby maro isan-karazany mety manenjika ny ondry amin'iny kijana rehetra amin'ny Palestina iny izay le tsorakazo ary ny tena kosa dia ilay entina ianteherana amin'ny raha sendra marary ianao na efa tratry ny antitra loatra ianao na misy lalatsarotra laloka dia iny ny anteherana ka tena ireo tokoa no mahafatahotra mamelatra ny tapitra eo ny lohan'ny fahavaloko ianao eo mason'ny fahavaloko ianao manositra diloiny lohako ianao ny kapokako fiaino dia fiaino zany no ataon'Andriamanitra aminao tokony hiterana azy na ny fahavalinao aza ny fahavalinao dia izao miaiky mihitsy fomen'Andriamanitra tomba-bidy ianao eo anatreny izy ireo ary fiaino aampoka fatra tsara sady ahitana no atolotra ampofonao miaraka amin'Andriamanitra zany no tokony hiderahantsika azy entiko fahasoavana famindram-po no anaraka amin'ny andro rehetra iainako amin'ny ara-nofona amin'ny ara-panahy zany dia tena feno manaraka anao zany rehefa Andriamanitra no hitokinao hitoetra trano Jehovah ny ravary zay ny fanapa-kevitra hiaraka amin'Andriamanitra isan'andro ka izao ny mpiandry tsara zany ilay mpiandry ondry zany Jehovah Andriamanitsika zany dia manome fitsarana ho antsika araka izany teny zany manome famelombelomana ho antsika manome sakafo ho antsika manome ny zavatra ilayntsika manala ny tahotra antsika ary mamerina antsika amin'ny laoniny mihitsy mitarika antsika miombona amintsika ary mampionona antsika koa amin'ny zavatra rehetra miaro antsika ary mandresy ny fahavaritsika inona tsony no mbola hotadiavintsika koatr'izay tena tia antsika manome an'izany rehetra antsika zany ny tokony hiderahantsika azy ko andao re andao hitoky amin'Andriamanitra ary ho mpidera azy amin'izany fitokina amin'izany mino aho fa hanomboka hiova indray ny fijerinao manomboka izao noho izany toetra n'Andriamanitra rehetra amiko sy aminao zany amintsika menakafy zany ka dia hanomboka hidera azy indray tsy ho foana mihitsy ny fiderana azy eo amin'ny fiainantsika menakavy noho izany fitiavana sy izany toetra ny rehetra ataony amintsika izany ho aza raha teo ny voninahitra amin'ny zavatra rehetra fa ho antsika kosa ireo rehetra izay ataon'Andriamanitra ny fitsarana famelombelomana famezana sakafo ny fampiononana ny fiarovana ny fandresena ny fahavalo ho amintsika tsiraray avy an'ireo amen andao indray tsika ary
andray amin'ny groupe tsiaro satria izany no teny fiandrasantsika koa hiterazy miaraka amin'ny groupe tsiaro amin'izao tapany faharoa zao tahoary. Jesoty moa ny titran'le hira teo, ataoko hoe le hiran'ny tsofina zany. Dia arak'izay hoe Jesoty izay tokoa dia ataoko hoe misy fotoantsika tena tadoresin'ny fiainana. Na dia hoe eo ary izy Jesoty zany dia hoe fahoana ary miamiko Jesosy, fa maninona ny zavatra tsy mandeha mihitsy amin'ny fiainako sala amin'izany. Nefa androany dia ampatsiahanao hoe tena tianao tokoa ny izy, tsy tokony ho resy ianao raha eo izy, satria antoka ho anao izy, antoka ho anao izy, ary tena manana ianao manana an' Jesosy, tsy resy ianao manana azy, tsy resy.
lalana mainaka ny adampo tsy mba namontany ny antonimo fa de tretrika tsy ny hevitrany mety anjo tono e manidina miano katoko ny rivotra iainana malefakasiso indray mipimonja de niovavoko tonga lozy lay fiadanana teo aloha tsy resiao na de misy azy izao izay no manjaka ao anatiko ao ny miatrika mafilova viaminao e tsy resiao ampiainy antokao fantatroko fa tsy atino tenay kurato tsy mankafy tsy manay tsy resiao na toy ny very fanay izao no ataonao mba tongay hodindray Sucirai toniri indramudi sufamindro ratrisanandro mampanjo bonatoandro tontolo afindray noreko misy ay tsy resiao na de misy azy izao izay no ao anatiko ao ny miatrika mafy novavy ambinao e tsy resiao ampiainy antokao fantatroko fa tsy atino tenay kurato tsy mankafy tsy manay tsy resiao na toy ny very fanay izao no ataonao mba tongay hodindray tsy resiao na de misy azy izao izay no manjaka ao anatiko ao ny miatrika mafilovavy aminao e tsy resiao ampiainy antokao fantatroko fa tsy atino tenay kurato tsy mankafy tsy manay tsy resiao na toy ny very fanay izao no ataonao mba tongay hodindray tsy resiao na de misy azy izao izay no manjaka ao anatiko ao ny miatrika mafilovavy aminao e tsy resiao ampiainy antokao e tsy resiao ampiainy antokao e tsy resiao ampiainy antokao ira mitondra lohateny hoe risima foy
ry tsy mahafoy tokoa izy koa tsy mahafoy antsika zay ngamany lesinao anatin'le izy hoe tena tsy mahafoy antsika izy na dia misy fotoana antsika miteny hoe resy a Jesosy resy a fa izy ne tsy mahafoy antsika ary izy rehefa mitady antsika ka tady ho veryntsika dia ataoko hoe tsy mitady fotsiny izy fa tena manadiady izy hoe fa naniny ianao zanako naniny ianao ny resy maniny ianao manan-kiresy ny fiainana fa tsy atiany eny anjaranao hoe ianao ne manana anahy dia izay le hoe ry tsy mahafoy hoe na inona zavatra ataonao na inona zavatra mahazo anao dia izy tsy mahafoy ianao amin'ny fotoana rehetra ry tsy mahafoy. Ry tsy mahafoy anay menatry izay koreny ditranay haseo ry tsy mahafoy anay menatry izay koreny ditra maro zay namatotra anay haseo tsy mety voafafao antsay tsy haiko sei nampoko ao ianao lain'izany sy nitaray navitra ny momba hay nafoinao hatraminy ay nefa momba hino ny aretinao zay no mendrika disainy tsy nano zay no lazainy zaza fanay fanadia teo azay izany ndraitrany indrisy mony aendry fa izay tova maikindray namantsika anao fanro ny mampietsi-pody anao mitomany nefa mitsiky mbola miantso aindray na medanao fo metotra ratsika talo ry tsy mahafoy anay menatry izay koreny ditranay haseo ry tsy mahafoy anay menatry izay koreny ditra maro zay namatotra anay haseo asa remba inona anao valiko anao tsy mahafoy anay asafa-tsy ho midotrinna anao famonjainao mianananapody ty fokely fenifeny e maraiso anjakao miezakao tsy afoy anao tsy afoy anao ry tsy mahafoy anay menatry izay koreny ditranay haseo ry tsy mahafoy anay
dia tsy mafoya nay menatry zay kurerity tramazay ramatsranay tsy mety ho fahafahoantsay ianao lain'zaly sy ny taray indreo mamanao tsy aiovaina ry tsy mahafoy anay isaorantsika Andriamanitra ary isaorantsika ny groupe tsiaro niaraka tamintsika tamin'ny tetakariky ity ilay Andriamanitra izay tiantsika loatra manome fotoana malalaka mba ahafahantsika midera azy ahafahantsika manandrana fiderana azy ilay Andriamanitra izay melika hoderaina kanefa koa Andriamanitra mandray ny fiderantsika atao ampitiavana izany mpanorantena ary ampahatiovana isaorantsika izany Andriamanitra izany ho azy rery ny voninahitra ary ny fiderana azy ny hiakatra mandrakizay isaorantsika koa ny groupe tsiaro araka ny lazaiko to satria nanaiky ho vahintsika tamin'ity androany ty nitarika antsika mianakavy tany amin'ny toerana zay ndrisika tany mba hideran'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahaiza-manaony ny talentany famezam-pahasaona izay men'Andriamanitra azy tehirizan'Andriamanitra amin'izany mandrakarievana izy ireo ary indrindraindrindra hanafoana ny izaony fa ampiakatra amin'ny voninahitr'Andriamanitra mandrakariva eo amin'ny talenta izay men'Andriamanitra azy isaorana ihany koa ianao tany atokantrano tany satria fahantatray fa maro ianareo no manaraka an'izao fandarana izao ary manaraka tsy tapaka ny fiarahana amin'ny tenin'Andriamanitra eto amin'ity fandarana ity tsy ho fahazarana fotsiny isaky ny herinandro ane no fiarahantsika eto fa tena ho fiainana sy fitsimpiainana mihitsy ny miterin'Andriamanitra satria tezain'izanytsika atao amin'ity fandarana ity isaorana ny teknisiana izay manao ny antso zavatra mandrakariva mba tonga izao fandarana izao tonga any atokantranintsika sy ahafahantsika miaraka amin'ny terin'Andriamanitra atao amin'izao fandarana izao ametraka ny velomandray izany satria tapitra ny fotoana fa alohan'ny isarana dia omenanao indray ny teny fikasana izay omenantsika etsika mamakivaky ny herinandro iditra tsy ho ela eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy salamo fahinina amby efapolo ka ny andiny fafito izany teny izany salamo fahinina amby efapolo ny fafito vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Jehova tompony maro no momba antsika Andriamanitra Jakoba no fiarovana avo ho antsika tahaka ny salamo fahatelo amby roapolo teo azo antoka fa momba antsika Andriamanitra ary izy no aro izy no fiarovana avo ho antsika andao raitsika izany teny fikasana izany etsitsika mandritry ny enemana indray zay sokatra tsy ela dia izao ivoaka mpandresy isika mianakavy mandehany zany tsisy fikiro tazomy izany teny izany fa izany no antoka ho antsika satria momba antsika Jehova tompony maro fiarovana avo ho antsika izy amen dia mametraka amin'ny velomandray ary tompoko ary raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny herinandroany toy izao indray dia ho tavaraka eto isika hiaraka amin'ireo vahiny vaovao izay nasaina indray ary hiaraka hiterin'Andriamanitra koa dia samy hotahina ary samy hoeniko ny fahasoavana sy ny fanambinana veloma tompoko amin'ny herinandroany toy izao raha sitrapon'Andriamanitra